mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Farabarantsika rehefa kotratra ity talata fa 7 ny volana may ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika rehefa koa dia ny bokin'ny mpitsara toko 20, mpitsara toko 20 andininy fa 7 ka hatramin'ny 12 fakiny amin'anaran'i Jesosy. Ary tonga tao amin'izay fotoana fanahin'i Jehovah dia nandeha nitety an'i Gileada sy Manase izy ka dia nitety an'i Mispa ny Gileada koa izy ka nalatany Mispa ny Gileada dia nandrosona kany amin'ny tagnàna Amona. Ary Jefta nivoady tamin'i Jehovah ka nanao hoe raha atolotra ao eo an-tanana tokoa ny tagnàna Amona dia ho an'i Jehovah izay mivoaka amin'ny varavaran'ny tranoko itsena. Rehefa miverina soa tsara avy any amin'ny tagnàna Amona aho ary ateriko fanatitra hodorana izany. Dia nandeha Jefta nakany amin'ny tagnàna Amona hiady aminy ary natondro Jehovah teo an-tanany ireo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Nandalo fahasahiranana ny zanak'Israely amin'ny andron'ny Jefta ary ny taranaka Amona no fahavalo izay ny fahavalo tamin'ny zanak'Israely amin'ity mofinaina ity. Jefta no nofidian'Andriamanitra mba ho mpitsara hitarika hamonjy ny zanak'Israely tamin'izany herisetra ny taranaky Amona izany. Ary dia rehefa jerena moa ilay tantara dia mamperitreritra satria Jefta dia araka ny vitsika amin'ny fiandohan'ny toko 20 fa i Jefta dia zanaka vehivavy janga zany hoe andiny voalohany lehilahy mahery izy Gileadita izy saingy zanaky ny vehivavy janga. Ary dia noroahan'ireo raitapo aminy sy ny fianakaviana i Jefta no izanaky ny vehivavy janga ary dia nandeha nanjenjena tany an-tendrombohitra i Jefta. Tao anatin'izany fotoana nampanjenjena ny Jefta zany nefany no nandalo fahasahiranana ny zanak'Israely dia nitady olona hamonjy azy. Dia nisy ny eritreritra manao hoe atsalova hoe Jefta matanjaka, Jefta salama, Jefta mahery ka aleo izy atsotsika mba ho hitarika antsika amin'ny fahavalo hiatrehana amin'ny taranaka Amona. Dia nandeha namonjy an'i Jefta nakany amin'ny Jefta reo mpitarika tao amin'ny zanak'Israely hoe avy mba ianao no mpitarika anay. Dia Jefta manao inona moa no antony zadiavanareo andray za nge noroahanareo olona tsy tianareo lazainareo zanaky ny vehivavy janga tsy tianareo ny ray lova amiko dia zao indray nareo tonga aty amiko hitady vonjy inona nefa no zava-randrasinareo amiko. Dia hoe ny zanak'Israely hoe dia ataonay mpitsara ianao, ataonay lehibe anay ianao, ataonay mpitarika anay ianao raha ohatra ka manaiky hitarika anay amin'ny anoherana ny taranaka Amona. Nanaiky Jefta dia zay mahatonga an'ity mofinaina eto am-pelantanay antsika nanaiky izany totika hoe tolotra nataon'ny zanak'Israely zany tamin'i Jefta dia nanaiky izy ho mpitsara. Fa izay mamperitreritra amin'ilay tapany voalohany amin'ilay tantara dia hoy ny 20 hoe tonga tamin'i Jefta ny fanahin'i Jehovah. Tonga tamin'i Jefta ny fanahin'i Jehovah. Jefta izay ataontsika hoe asehon'ny bokin'ny mpitsara amin'ny toko 20 niaraka tamin'ny olo-pona mihitsy ary tany an-tendrombohitra rehefa noroahana zanak'Israely dia niaraka tamin'ireo olo-pona izy nivory tany amin'ny tendrombohitra Toba, tany Toba niaraka tamin'ny ohatra hoe olo-pona dia olona tsisy misy heviny, tsy misy vidiny. Ary dia rehefa niveriny Jefta dia nanao voady tamin'Andriamanitra izy amin'io andininy 130 hoe raha ohatra ka ataonao mandresy ny taranaka Amona Andriamanitra dia zao izay olona mivoaka voalohany amin'ny tranoko mitsena dia atao sorona ho anao. Amin'ny toeratara moa dia mahafantatsika fa ny zanany vavy no nivoaka voalohany dia natao sorona izany zanany vavy zany. Mamperitreritra be ilay hoe ao amin'ny soratra masina manao sorona zanaka Jefta. Ny antony dia fantatsika fa Jefta dia
olom-pona niaraka tamin'ny olom-pona zany hoe olona zay natonga ny Jefta nanan'izay toe-panahy zay hoe novolavolain'ireo toe-panahin'ireo olom-pona tany Tobo izy ka nanjary nanao sorona ny zanany noho ny teo anatrehan'Andriamanitra hoe raha mandresy dia ataoko sorona zay olona mivoaka voalohany eo atolotra ho anjeo fatatsika fa mbola any am-bokin'ny mpitsara isika ary raha nampandresy an'ny Jefta Andriamanitra tsy noho ilay voady nataony loatra fa noho ilay fanahin'i Jehova tao amin'ny Jefta. Raha ohatra mantsy ka somary mamaky ivelambelany tsika dia mety eritreritra manao hoe Jefta ny teny manao hoe raha ohatra Andriamanitra ka miverina soamatsara avy any amin'ny ady dia izay mivoaka voalohan'ny varavaran'ny tranoko dia hateriko ho fanatitra odorana. Dia nandresy Jefta ka raha ohatra ka somary mijery maimaika tsika dia ny hoe noho ny voadiny Jefta ve izay ny teny manao hoe atolotro fanatitra odorana izay mivoaka voalohany itsena no zay ve nahatonga azy nandresy. Raha tena jerena tsara dia zao ny andininy 7 manitsy manao hoe tsia fa ny fanahin'i Jehova dia nidina tao amin'ny Jefta. Zany hoe nahatonga ny Jefta nandresy tsy noho ny voady nataony loatra, tsy hoe nitambatambazana sorona olon'Andriamanitra ka dia nandresy Jefta tsy zay loatra fa napahan-kevitry Jefta tamin'ny maha olom-pona azy zany. Ataontsika hoe tamin'ny maha olona zay ny faneraserany tamin'ny olom-pona tamin'ny olona zay io moa zany zay nisy toetra ndraisin'ny Jefta zany tamin'ireo olom-pona tany Tobo ka izay natonga azy nanana izay toetra izay fa tsy Andriamanitra mihitsy akory no nitaky sorona avy amin'ny Jefta fa i Jefta no niteny an'izay fotsiny ary dia niazona ny teniny zay toetran'ny Jefta kosa ny hoe aleo azoniko ilay teniko zay mantsika hoe vokatry n'ilay fifaneraserany tamin'ireo olom-pona nanana an'izay toetra hafahafa tsy toetra nolovana tamin'ny zanak'Israely zay na toetra nolovana tamin'ny tenin'Andriamanitra fa toetra nolovana avy tamin'ny fiarahamonina nibeazany na ny ainany tany Tobo. Fa izay mampieritreritra afaka malala amin'ity mofinaina ity zay afatra ho antsika ny andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 12 dia zavatra roa lehibe. Voalohany dia zao ny hoe rovinary no mitoetra no latsaka ao amin'ny olona na ampanompon'Andriamanitra ny fanahy masina. Ovina no latsaka tamin'ny tonga tamin'ny Jefta ny fanahin'i Jehova. Tonga amin'ny Jefta ny fanahin'i Jehova rehefa mamaky ny tapany voalohany sika dia zao Jefta nahatsiaro ny fahalebiazan'Andriamanitra. Jefta nahatsiaro ny tenin'Andriamanitra. Ary dia asika amin'ny andininy 20 ary Jehova Andriamanitry ny Israely nanolotra ny Siona sy ny vahoakany rehetra teo an-tanan'ny Israely. Andininy 17 ko ankehitriny Jehova Andriamanitry ny Israely efa nandroaka ny Amorita teo alohan'ny Israely olony ary ianao kosa fa tahaka ny tany. Zany hoe amin'ity andininy tapany voalohany dia zao Jefta dia nitodika tamin'Andriamanitra. Jefta nahatsiaro ny fandresen'Andriamanitra. Jefta nanome voninahitra n'Andriamanitra. Raha tsorona dia zao nilatsaka tamin'ny Jefta na tonga tamin'ny Jefta ny fanahin'Andriamanitra satria Jefta niankina tamin'Andriamanitra, nitodika tamin'Andriamanitra, nahatsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra. Io fanahy masina io zany Andriamanitra fanahy zany dia tonga ao anatin'ny olona, saingy tonga ao anatin'ny olona, ao anatin'ny olona zay mangetaheta ny fitantanan'Andriamanitra, mangetaheta ny fiasan'Andriamanitra, mangetaheta ny fandresen'Andriamanitra dia nidina tao amin'ny Jefta ny fanahin'Andriamanitra satria Jefta nahatsiaro izany fandresen'Andriamanitra ary nampatsiaro mihitsy ary nijoro vavolombelona mihitsy ary ny amin'ny nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely nandresen'Andriamanitra. Ity tantara ity dia mampatsiaro antsika ny tantaran'ny Calvin. Calvin rehefa natsoina hitondra ny Genève any amin'ny taona 930 dia nanana viny izy hitondrana ny tanànany Genève zay tao anatin'ny olana ara-piarahamonina sy olana ara-pivavahana. Saingy aty amin'ny taona 930 sy 930 dia voatery niala tao Genève izy noho ny olana ndroahan'ny olana namaromanana kokoa nisy disadisa anatiny tao Genève dia niala Calvin sy Farel mpinamana amin'izy ireo lahy. Ny fototra ilay olana tamin'izany fotoana zany dia ny hoe Calvin zany dia
tsy nanaiky ny hoe ny itsabahan'ny fahefam-piarahamonina amin'ny fiangonana. Calvin zany miteny manao hoe ny fiangonana ihany de manana fahefana amin'ny fiangonana satria ny olona tam'izany fotoana zany tao Genève de manao hoe ianao tsy tokony manana fahefana tsy tokony manana fahefana manongana olona na ny marimarina kokoa ny fahefana civil zany dia nangataka mba hitsapaka amin'ny raharaha-piangonana de Calvin tena hoe tsy zay loatra aoka ho ajaina ny fahafahan'ny fiangonana ny fahaleovantenan'ny fiangonana aoka ajaina tsy zaka an'ireo ataontsika hoe olona roanjato laza nikarakara ny tanàna tam'izany fotoana de voatery ny fandao i Calvin sy ny tanàna ny Genève kanjo moa izy aty amin'ny taona vitsivitsy aty aoriana dia niverina indray tao Genève niverina indray tao Genève nantsona indray izy hoe avy fa tsy milaminy ty tsisy mahavita ty ianao ihany mahavita fa avy fa andeferana avy fa resahana indray ilay zavatra zay nampisaraka atsika tsy misy hafa mihitsy tamin'ny raharahan'ny Jefta tetiny hoe ndroahana niataka de aveo nantsona indray satria fantatra fa tsy misy mahavita afa-tsy zany afa-tsy Jefta. Hotsika manao hoe mampatsiaro koa ny tenin'ny Jesosy manao hoe ny vato zay ny lavy ny mpanao trano ny tonga fehizoro. Zanaka vehivavy jangy Jefta olona zay toy tsy nilain'ny fiarahamonina kanefa dia nandatan'Andriamanitra ny fanahiny satria nitodika tamin'Andriamanitra amin'ny andininy fa lavabe amin'ny andininy fa ataontsika hoe manomboka amin'ny andininy fa 410 de ahitantsika izay etaetany Jefta zay hiaraka amin'Andriamanitra hamonjy ny zanak'Israely zay. Afaka malala ndrarentsika mieritreritra mandrakariva manao hoe Andriamanitra de mifidy ny tsara foana tsy zay loatra. Ny fifidianan'Andriamanitra de lehibe lavitra noho ny maha isika atsika. Lehibe lavitra noho ny maha isika atsika Andriamanitra indray de mifidy ny ratsy ara-tsy Jakoba nge tsy tsara fanahy Jakoba nge olona fetsifetsy saingy nofidian'Andriamanitra. Tsy Jakoba ihany na i Petera koa raha nge olona mafilo be dido no nofidian'Andriamanitra. Ary na i Matio nge mpamory hetra no nofidian'Andriamanitra. I Saoly ane mpanenjika ny fiangonana no nofidian'Andriamanitra ary Jefta eto dia zanaky ny vehivavy janga no nofidian'Andriamanitra. Andriamanitra zany izao rehefa mifidy dia lehibe lavitra noho ny toetrantsika ny fifidianan'Andriamanitra. Ary zay no asehony ity tantara ity hoe Andriamanitra dia rehefa miasa tsy voasakana. Na iza de rehefa tian'Andriamanitra ampiasaina dia azo ny ampiasaina. Andriamanitra tsy mizatavan'olona fa Andriamanitra mifidy mandinika ny fo ny firazany Zotra Masina azy hoe mandinika ny voso ny fo. Andriamanitra rehefa miasa de izao tsy manavaka na iza na iza. Azon'Andriamanitra ampiasaina fahefan'Andriamanitra ny mampiasa na dia zay zanaky ny vehivavy janga sy nahiliky ny fiarahamonina tahaka ny Jefta azy. Fa ny zava-dehibe de izao tsy ny fiavian'ny Jefta na ny toetran'ny Jefta fa ny fanahy masina izay tao anatin'ny Jefta no nampandresy azy. Ny asa io fanahy masina io nidina tamin'ny Jefta io fanahy masina io satria Jefta ny antoraka tamin'Andriamanitra. Rehavako zava-dehibe amin'ny fiainantsika de izao isika miantoraka amin'Andriamanitra ka mahatonga an'Andriamanitra miasa mahery ao anatintsika mampandresy atsika. Fa ny faharoa sady faran'izay aseho an'ity andian-tsotra masina ity de izao Jefta hoy ny andiny manao hoe nivezivezy tany Gileada, nivezivezy tany amin'ny Manase, nivezivezy tany amin'ny toerana maro samihafa zay tany Mizpa. I Jefta, ina ny antony vezivezen'i Jefta? Zany hoe Jefta zany amin'ny fotoana eto izao rehefa nahita ny fahorian'ny olona, rehefa nahita ny zavatsarotra lalovan'ny olona de izao nentoraka tamin'Andriamanitra izy ary nanao voady hoe Andriamanitra raha ampianao tsy lay voadiny Jefta loatra ny tsara fa lay fony Jefta ny antoraka tamin'Andriamanitra hoe tea maly fitian'Andriamanitra. Izay toe-po zay rehefa malala sarobidy mihitsy lay fitiavana amin'ny mpiarabelona lay
jefitra nangiry firy teo anatrehan'ireo fiarahamonina natsaro tsindry azo lena no ny eritreritra no ny taranaka monita taranaka mona dia nalahelo jefta afaka malala manahoana ny toe-pontsika ny olona tena iasan'ny fanan'Andriamanitra ny olona manaiky tary ny fanan'Andriamanitra dia zao olona mahatsiaro marary eo anatrehan'ny mpiarabelona aminy mahatsiaro mangiry firy eo anatrehan'ny mpiarabelona aminy mahatsiaro ny fahorian'ny mpiarabelona aminy no fahoriany ka mantoraka amin'Andriamanitra hoe apio Andriamanitra mba ho mpanafaka Jefta zany dia na inona toetran'ny Jefta na inona fahalemeny Jefta dia ny zavatra asehony dia izao Jefta tia fiarahamonina Jefta tia mpiarabelona aminy Jefta tia an'Andriamanitra tsy tanteraka Jefta zay ny dikany eo andininy eo hoe na ny zanany ary nataony sorona tsy tanteraka fa tsy nanakana ny asan'Andriamanitra tsy nanakana an'Andriamanitra tsy hampiasan'ny Jefta mihitsy ny tsy fahatanterahan'ny Jefta araka ny teny tompo tamin'ny Paoly manao hoe ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena ina ny efim-panahy ry havako malala zavatra anankiroa zava-dehibe dia izao ny efim-panahy voalohany dia izao ny ahafahantsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra ihany tsy noho ny fahatsarantsika tsy noho ny heverintsika ho toetra soa na famirapahatantsika no ahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra fa ao anatin'io maha isika antsika io ny fahasoavan'Andriamanitra no ahafahantsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra dia matoky ny fahasoavan'Andriamanitra fa ny faharoa dia izao ny ahafahantsika koa mahavita ny asan'Andriamanitra dia izao isika misokatra amin'ny hafa isika mangiry firy eo anatrehan'ny hafa ka manjary tonga hery mampirisika antsika ny fahatsapantsika ny etaetan'ny hafa mila famonjena ry havako engane hitoetra amin'ny fahatokinan'ny tompo isika ka amin'izay asa ampanirahan'ny tompo antsika ampanirahan'ny Jesosy antsika dia izao asa tsy miorina amin'ny fitiavan-tena fa asa miorina amin'ny fahasoavana asa miorina amin'ny fieritreretana izay azony hafa mivavaka isika tompo aozoranao zay amin'ity talata zay menao anay ity ahafahanay matsiaro fa lehibe lavitra noho ny tanjakay noho ny maha izay anay ny fahasoavanao ary tianay ianao na inona toetranay dia tianao zahay ary ny fanahinao masina dia arotsaka ao aty anatinay rehefa miantoraka sy matoky ny fahasoavanao zay dia tahio ny tontolo andronay anio Andriamanitra tahio ny tontolo andronay anio mba ho tontolo andro ny fandresena ho tontolo andro iarahanay aminao eo anay ny fahasalamana sy heri-tanjaka hitanao Jesosy ny firenena hitanao ny toe-javatra zay lalovan'ny firenenay dia ampahirezo ny vahoaka malagasy isan-tokantrano ampahirezo izahay malagasy mba hiantoraka aminao mba hatsiaro fa ny fahasoavanao dia lehibe lavitra noho ny fanahinay ny fahasoavanao dia lehibe lavitra noho ny tebitebinay ary ny fahasoavanao dia lehibe lavitra noho izay farany hitan-tsainay dia mitahianay tompo manjaka tomponay dia miteza hitadalanay amin'ny asa tsara rehetra tahio tontolo andronay ity tompo mba hifalianao aminay ahafikara ny asanay ho voninahitra ao dia metraka ny fiainanay am-pelantananao zay ry tompo malala jereo ireo marary jereo ireo sahirana jereo ireo mananady am-panahy jereo ireo miarika olana jereo vao mifamindramponao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy amen